Lafa mavao hafa tanteraka kosa indray nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton Nanosy ny salon des PME et start-up andiany fafito ity etsika salon de PME start-up ity ary mbola toy ho amin'ny rampitso maro ny trano hoe vatazana mandray anjara ao anatin'izany etsika lehibe izany ny tanjony eto dia ny anoanana ireo mpandraraha vaovao amin'ny vokatra izay vokariny. No totosaina androany tetsy Anosy ny salon des PME et start-up andiany fafito izay mampivondrona orinasa miisa 50 mahery. Etsika entina anoanana ireo mpandraraha vaovao amin'ny vokatra na ny tolotra izay atolotra izy ireo raha nambarany teo anivony groupe Action androany. Tsy resaka hoe fanampiana ara-bola ihany no entinay ho amin'ny salon fa mampiseho ihany koa zany zahay fa ny groupe Action dia manoana ny ireo te-andraraha na ireo efa mpandraraha start-up, TPE, PME eto amintsika. Inona moa izay fanoanana ataon'ny groupe Action zay? Ny fanoanana dia ny fanampiana amin'ny resaka formation amin'ny coaching ary tsy ho ela dia hisokatra ny plateforme pour l'entrepreneuriat ny groupe Action izay ahafahan'ny tsirairay zany tonga miofana mifanerasera amin'ireo efa matianina eto amintsika amin'ny resaka fandrarahana. Paikady apetraka mba hampiroboroboana ny sehatra ny indostria eto Madagasikara ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondrana raha nambarany ministera ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina nandritra ity salon ny PME start-up tetsy amin'ny Carleton Nanosy ity. Nadraikitra indostria dia manampy zareo mametraka ny tontolo environnement ahafahan zareo miasa ahafahan zareo mampiroborobo ary mipéréniser ny asa ataony zareo zay zany tena andraikitry ny ministera ary ministera moa tsy hoe miasa rery amin'izay fa miara-miasa no anaty gouvernement mazava azy miara-miasa ahafahana mametraka an'izay zavatra izay satria raha ny resaka toy izao dia resaka hetra dia koa resaka financement fahazahoana fanatsim-bola dia tsy ny samy fanjakana ihany zao miara-miasa ihany koa amin'ireo sehatra tsy miankina. Zay zany dia tena anisan'ny paikady apetraka mihitsy stratégienay miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny gouvernement mazava ho azy iny mandeha ho azy. Ny PME na ireo orinasa madinika no betsaka amin'ny tany indostria eto Madagasikara raha nambarany teo anivony ministera ny indostria. Hita nefa fa mbola vitsy ny fandraisana anjara hoentin'ireo orinasa madinika ireo eo amin'ny sehatry ny toe-karena.